eo amin'ny sihatry ny fahasalamana kosa indray dia tafiditra amin'ireo aretina folo pahazo ny olona mandalo eny amin'ny centre hospitalier ny tsy fahasalaman'ny sofina fitaovam-pandrenesana miisa 712 eto Antananarivo sy Atsirabe ary Toamasina no nozaraina maimaim-poana ho an'ireo olona manana olana amin'ny tsy fahandrenesana. Io jerentsika ary ny sary mirakitra izany. Araka ny fanadihadiana nataony taona 2024 dia 270 ny olona ny voan'ny otity na ny tsy tonga andronono. Anisa mitarika amin'ny tsy fahenoana ity aretina ity, ny 7,7 nireo lali-dalovina antoniny na mahery vaika na lalipaka dia vokatra ity aretina tsy tonga andronono ity avokoa. Lehibe mahatonga azy dia ny tsy tonga andronono na hoe otity. Izy io nefa ny aretina mora tsaboiny. Raha vao tsaboaram-potoana izy zany dia tsy tokony ho tonga any amin'izany hoe tsy maheno zany le olona anankiray. Ankoatran'io dia misy ny tsy faharenesana azo avy amin'ny dona, azo avy amin'ny koa hoe zavatra tafiditra anaty sofina na ny fisokirana ny sofina ihany koa amin'ny reny coton-tige reny izay zavatra tsy tokony atao mihitsy. Dia ny fisokirana sofina amin'ny zavatra maranitra satria lasa trobaka le apongatsofina dia tsy afaka miasa tsony. Tanjon'ny fikambanana Rotary Club ny hanafongana ny olona tsy fandrenesana, ny 4,7 ny olona lali-dalovana, raha fitaovam-pandrenesana 50 sy 590 no nozarain'ny fikambanana Rotary Club ho an'ireo manana olana amin'ny fitaovam-pandrenesana ny taona 2024 sy ny taona 2024 dia miisa 7,7 indray nozaraina ho an'ireo lali-dalovana amin'ity fizarana andiany fahatelo ity izay ny atomboka androany sy mbola hitohy hatramin'ny rapito 9 Mey ny fizarana izany eto Antananarivo. Olona efa nataon'ny mpitsabo na ireo spesialista momba ny sofina avy amin'ny saly fahafitiliana tamin'ny faran'ny volana Febroary sy ireo izay efa nalaina lasitra no azo ireto fitaovana ireto. Misy amin'izy ireo no mbola mandalo fitsaboana araka izany. Izy io efa misy zany fitiliana natao. Misy foana aloha fitiliana vao mandeha fizarana. Tamin'ny volana faraparan'ny Février zany izahay no efa nanao ny teto Antananarivo teto. Ny eto Antananarivo zany efa natao Février fitiliana an'io dia izay olona hitan'ny zareo spesialista, zareo dokotera miara-miasa aminay amin'ny saly fam manara-maso mijery hoe tokony ahazo ty izay vao mahazo. Fa tsy hoe izay milahatra fotsiny dia mahazo daholo akory. Efa fantatra zareo zany hoe tokony mahazo reto olona reto dia nalaina lasitra aloha ny sofina. Dia ny lasitra iny mbola naverina nalefa tany ivelany namboarina izay rehefa vao miverina teto Madagasikara dia rehefa tonga ireo izy amin'izao fotoana izao izay zany le izy vao zaraina amin'izay. Faritra telo no azo ity fitaovam-pandrenesana ity izay fiara-miasan'ny Rotary sy ny Ministeran'ny Fahasalamana nanomboka ny taona 2012 ary no avaozina ny taona 2024. Amin'ireo fitaovana miisa 8,7 dia ny 200 zaraina eto Andrenivohitra, ny 900 mahery kosa no zaraina any Atsirabe, ny 220 fa 720 ny volana Mey ary ny 520 sy 420 ny volana Mey ho avy izao kosa no andraisan'ireo marary sofina mahery ny 900 ny anjarany ao Toamasina.